Hotanterahina kosa ny 17 ny volana aprily 2024 etsy amin'ny Café de la Gare Soarano ny famaranana amin'ilay fifaninanana RTL 13 Music Star 10 manada no hiatrika ny famaranana isafidianana izay hitondra any Madagasikara any amin'ny sehatra afrikana. 10 manada no voafantana hiatrika ny famaranana amin'ilay fifaninanana RTL Music Star izay nikarakaray ny RTL sy ny 13 TV. Omaly no nampafatarina tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny Ibisy Akorondrano izy dia menada tafita hiatrika izany famaranana izany. Joana Rakotomavo, Asra Tsimbazafy, Mostafa Momtaz, Stéphane Rambintso, Andriatsiarovana Rakotoeriveo. Anakitanareo manana tareta daholo izy dimy dia betsaka ny tokonaina fa mila ny fanampiana tsika rehetra ilay izy amin'ilay resaka votinina satria anisan'ny koty be amin'ilay fifidianana an'ilay fanohanana an'ilay candidat. Araka fantatrareo misy jury telo dia ny votina an'ilay jury koty miampy an'ilay votina ataon'ny olona ho an'ilay fifaninana tsirairay avy dia fitambaran'ireo no isafidianana ny solitena Madagasikara any Nigeria. Hotanterahana ny 17 aprily zao etsy amin'ny Café de la Gare Soarano ny famaranana ho an'ny Madagasikara. Izay mivoaka mandresy eo kosa no hiatrika ny faninanana goavana ho an'ny Afrika izay atao 12 Jona any Lagos Nigeria. Loka goavana fifanianana any Atlanta États-Unis miampy fifanarahana maro eo amin'ny lafin'ny mozika amin'ireo trano mpamokatra sy mpanakanto avoleta no ho an'ny izay mpandresy amin'ny fifaninanana izay atao any Nigeria io. No, I won't be afraid. No, I won't shed a tear. Dia ny lafim-baovao iny ihany koa toko lasity bovavy mentiko manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao amin'izao aliny sabotsy izao mankasitraka antsika rehetra tany atokantrano tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitry ny matv izay eto amin'ny sampana fampalalam-baovao manome fotoana antsika rehetra any atokantrano amin'ny alasany ho avy izao.